ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fara miarahaba antsika rehavako malalatra ity sabotsy faran'ny herinandro ity, sabotsy fa 7 ny volana May. Ny voalahatra ho mofana antsika anio dia ny Kolosianina toko 7. Kolosianina toko 7 dia ny voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo. Fakitsika amina ran'i Jesosy. Koa niaranatsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalitoana, firehetam-po, fanirindra-tsy ary fieremana dia fanompo-tsy ampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahateseran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fahamarina, tsy fanarahana. Izany koa nalehanareo fahiny, mbola felona taminy ianareo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao. Dia fahatezerana, fiavana volana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa nitafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny faharana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribarianina sy skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'izy rehetra. Ray masona amina masinana fahamarinana teninao no fahamarinana. Amen. Nandiny 7 fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa efa maty ianareo. Rehavako ny fanazavan'i Paoly momba ny antsoina hoe famonjena dia manomboka amin'ny fandraisan'ny olona any Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Inona ny hevitry ny hoe mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny Paoly? Dia manaiky ny fahafatesan'ny tompo ho fahafatesan'ny nofo koa na ny fahafatesan'ilay olombelona mpanota. Paoly dia manazava fa misy lay atao hoe Adama ela, lay Adama mpanota zany, lay olombelona nofo io lay atao hoe, lay fitenitsika mandrakariva hoe chair, lay olombelona mpanota. Dia io olombelona mpanota io, hoy Paoly, dia tsy maintsy maty ao anatin'ny olona io. Tsy maintsy maty ao anatin'ny olona fa io no mampanota azy. Io lay ambarary mandrakariva amin'ny Galatianina toko 5 hoe nofo. Ny nofo no mampanota ny olona. Ny nofo no etsehiny olona. Tsy ilay nofo amin'ny lafiny ataontsika hoe klinika loatra, ilay hoe sela maro mitambatambatra, tsy iny loatra. Fa ilay nofo ao anatin'ny fitaovan'ny ota, lay filana, lay nofo izay ampiasain'ny ota. Io po lay Adama tranainy, io lay Adama ela. Io tsy maintsy maty io, fa io no mampanota ny olona. Ny maty ihany mantsy, ao hitantsika amin'ny Romanina toko 5. Ny maty ihany, hoy ny apôstôly Paoly, no afaka amin'ny fahotana. Raha mbola ao anatin'ny fahavelomana ny olombelona dia tsy maintsy alay-panahy mandrakariva izy. Fa ny maty kosa dia mandresy, tsy azo alay-panahy intsony. Dia hoy Paoly manao hoe tsy maintsy mandalo ny fahafatesana ny olona vao afaka amin'ny fahotana. Satria ny ota dia ao anatin'ny olona. Ny ota tsy ny ivelan'ny olona. Raha ny ivelan'ny olona, raha ny ivelan'ny olona ny ota dia ho moramora kokoa amin'ny olona ny mandositra aminy. Fa hoy Jesosy manao hoe ny ota nge ao anatinareo e. Nareo mieritreritra mandrakariva hoe ny ivelan'ny ota ka dia mandositra atsy sy mandositra roa nareo, fa ny ao anatinareo no mampalotony ny ivelany. Tsy ny ivelany mihitsy no mandoto anareo, fa ny ao anatinareo no mandoto ny ivelany. Nareo no mandoto ny fiarahamonina, nareo no manimba ny fiarahamonina, nareo no manimba manodidina nareo. Tsy ny manodidina nareo no manimba nareo akory, fa voalohany indrindra nareo no maloto. Izany rehetra dia takatry Paoly tsara amin'ny fampianaran'i Jesosy zany. Satria ny fariseo dia nieritreritra mandrakariva fa ny hafa foana ny ratsy, ny hafa mandrakariva ny ratsy, izy dia tsara.
ny hafa ny mampianatra azy manao ratsy, ny hafa ny mampisaina azy ratsy sy ny sisa rehetra ka dia mandositra izy na koa tsy mandray tanana ny hafa koa aza miatakataka amin'ny hafa mifantopantana zay olona ifaneraserana mifantana zay olona iaona na Jesoa nefa nyfanohitra tamin'izay Jesoa raha niarany sakafo tamin'ny mpanota niaraka tamin'ny mpanota satria ny fomba fijery ny fahotana mihitsy ny tsy nitovy ny fahazotra hoe de nihevitra manao hoe ny hafa foana ny maloto ny hafa ny tsy maintsy tompona andraikitra amin'ny fahavoazana matoa ratsy de zao tsy izy ny ratsy fa ny hafa ny nanimba azy dia navadiky Jesosy zany nampitsombadika an'izay Jesosy manao hoe tsy zay no izy nareo no manimba ny hafa na ny marimarina kokoa ny fahotana tsy nivelany fa ao anaty arak'izay alehiben'ny ao am-po Jesosy no itenena ny vavy io zany hoe ao am-ponareo no mamitsaka lay ratsy tsy mamitsaka eny ambony hazo na eny an-dalambe na eny amin'ny kianja na amin'ny toerana izy eny amin'ny rivotra izy fa izao raha eny amin'ny rivotra izy dia mitsofoka ao am-pon'ny olona makafanany olona ary mibaiky ny olona rehefa tafiditra ao am-po dia Paoly manazava ao amin'ny Romana toko fainina araka ny lazaintsika manao hoe ny maty no tsy manota intsony tsy misy olona maty hoe mbola mangalatra ihany hoe de mbola mangalatra nge re olona le faty eo hoe de mbola namono olona nge re olona le faty eo de raha be fa mbola nanodikodina volam-panjakana nge re olona le maty eo na de mbola nanao toetra ratsy isan-karazany tao amin'ny fiarahamonina nanimba ny tontolo iainana nge le faty tao tsisy an'izany intsony hoy Paoly fa ny velona ny mpanimba zavatra satria ao anatin'ny olona ny fahotana fa tsy any ivelan'ny olona ary satria ao anatin'ny olona le fahotana de inona ny fomba ialana amin'ny fahotana ny maty ihany no afaka amin'ny fahotana hoy Paoly dia ahoana ary mahatonga ny hoe ny olombelona ho afaka amin'ilay fahotana hoy Paoly de zao tsy hevitra fa tsy maintsy maty izy zay ihany no afaka amin'ny fahotana ny maty ihany no tsy manota intsony ka ahoana mba hahatonga antsika tsy hanota intsony maty isika ilaina mila maty isika saingy zao tsy lay maty amin'ny lafin'ny klinika loatra koa lay hoe dia andeha hamontena na andeha vonono ranona mba tsy hanota intsony tsy zay fa ny olona mandray ny fahafatesan'ny tompo ary zay ny tenenin'ny Paoly manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana izany hoe raisiko ho fahafatesako ilay fahafatesan'ny tompo to amin'ny hazo fijaliana zay le hoe famonjena zany hoe manaiky hiara-maty amin'ny tompo aho manaiky hiara-maty amin'ny tompo aho nomboko to amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ny nofoko ny fiainako dia izay le tenenin'ny Paoly hoe vonoy ny momba ny tenanareo zany hoe ekeo ento eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy lay tena mampanota lay tena mahatonga amanota hoeto eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy rehefa malala dingana voalohan'ny famonjena de ilay faneken'ny olona ny hazo fijalian'i Kristy ho hazo fijaliany koa ny faneken'ny olona fa lay fahafatesan'i Kristy de fahafatesany koa lay faneken'ny olona fa iny maty to amin'ny hazo fijaliana iny Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra tsy maty ho an'ny tenany loatra fa maty ho azy mpanota Jesosy tsy maty ho an'ny tenany fa maty ho atsika noho zany de ny fanekentsika izay hitondra ny otatsika ary manaiky hoentin'ny tompo koa aza ny otatsika dia izay ny tenin'ny Paoly amin'ity Kolosianina ity manao hoe fa maty ianareo vonoy ny momba ny tenanareo arak'izany ry havako malala zava-dehibe zany ny atsapatsika fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika akory no ahafahantsika miatrika ireo fakam-panahy maro isan-karazany io tenenin'ny Paoly io hoy izy hoe ny fitsangatsangana ny fahaltona ny firehetam-po fanirenjatra fieremana ny lainga ny avinavina ny fahatezerana ny teny maloto isan-karazany tsy amin'ny alalan'ny tenantsika mihitsy no ahafahantsika miala am'izany fa eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy irery ihany manaiky hitondro zany manaiky hamono zany hanombo zany eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy fa rehefa vita zay io Paoly de zao miara-miafina amin'ny Kristy ny fiainanareo rehefa vaombo eo amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary lay otatsika lay faniritsika lay nofotsika dia hoy ny filazan'ny Paoly azy hoe de manjary miafina ao amin'ny Kristy ny fiainanareo lay matoa-teny ampiasain'ny Paoly amin'le teny hoe miafina krypto amin'ny teny grika ny hoe krypto amin'ny teny grika dia fiarovana ny dikany voalohany indrindra de miaro
zany hoe raha ohatra ka ny fiainanareo dia eo ambany fiarovana miaro amin'ny raha ohatra ka tiana hoalaina sarakasa de tahaky ny miaramila mandeha miady a de asiana mitondra apinga mba hiarovana amin'ilay lefina na mifamaky de zay ny antsony hoe miaro zany hoe Kristy zany na i Jesosy Kristy tompo no tonga mpiaro anao ary io mifanaraka am'lay tenenin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina momba ny ray sy ny fiadiana rehetra de ny tenin'Andriamanitra ny janatsipikany satroy ny fiarovan-dono sy ny sisa rehetra dia io le hoe mitovy mihitsy am'le miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra zany hoe manana rehefa nanaiky nanombo ny tenantsika tao amin'ny hazo fijaliana ka tamin'ny Kristy isika rehefa nanaiky namono ny tenantsika nanaiky ny ho faty tao amin'ny hazo fijaliana ka tamin'ny Kristy de izao ny zavatra mitranga manana n'Andriamanitra mpiaro atsika mahafinaritra ny olona mihitsy ny hoe miaro Andriamanitra mahafinaritra ny olona mihitsy ny hoe Andriamanitra mpiaro Andriamanitra apinga fiarovana Andriamanitra manda fiarovana mahafinaritra mihitsy zany ravako malala fa zao dingana faharoa zay amin'ny Paoly tsy tonga ho azy zay tsy tonga ho azy ny fiarovan'Andriamanitra eny Andriamanitra miaro ny mpanompo mandrakariva inge miaro n'izao tontolo zao na eo ary ny fahadalantsika fa raha amin'ny ty Korosiana nambaran'ny Paoly ity de zao tena tsy tonga ho azy mihitsy zany ny ho an'ny olona zay efa nanaiky ny ho faty nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra no mipetraka ny fiarovan'Andriamanitra ho an'izay rehetra nametraka ny fiainany teo ampelantanan'Andriamanitra ho an'izay rehetra nandray ny famonjena nataon'ny Kristy zay no miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra zany hoe ho antsika mpanompon'Andriamanitra ho anao zay efa nametraka ny fiainanao teo ampelantanan'Andriamanitra ho anao ny fiarovan'Andriamanitra ny fiarovan'Andriamanitra zany tsy zavatra hoe tonga ho azy fotsiny ihany hoe mandeha ho azy hoe ka de miaro n'ity rehetra ity Andriamanitra marina loatra fa vamindram-po izy fa izao hoy Paoly eto manao hoe tandremo tsara fa rehefa maty ianareo de izao manana ny fiarovan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ianareo Kristy zany dia tonga fiarovana ao atsika ao amin'Andriamanitra Kristy no miaro atsika arovan'Andriamanitra atsika no ny amin'ny Kristy zay le crypto hoy tsika hoe maika ery ny olona miantso fiarovana amin'Andriamanitra fa tsy maika ny hibebaka fa tsy maika ny hitondra ny fahotany eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy tian'ny olona ny hoarovan'Andriamanitra tian'ny olona ny hotahin'Andriamanitra tian'ny olona zany hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra ny fiainana kanefa tsy foin'ny olona koa ny fahotana kanefa tsy foin'ny olona koa ny fahazarany ratsy ary de tsy mety manaiky ny hitondra ny fahotana tsy mety manaiky ny hanombo ny nofony eo amin'ny hazo fijaliana ny olona nefa teo eo ambany fiarovan'Andriamanitra dia eto ny taratasy soratan'ny Paoly ho an'ny Kolosiana de manafatra hoe tsy voatery miaraka zany tsy voatery tafaraka mihitsy ny hoe ota sy fiarovan'Andriamanitra ary ny loza de zao rehefa tsy azon'ny olona antoka intsony ny fiarovan'Andriamanitra satria mpanota izy de lasa izy mitady vahaolana hafa mitady fiarovana any amin'izao tontolo zao lasa mitady fiarovana any amin'ny fanandrona mitady fiarovana any amin'ny horoscopy aza sasa misy kristiana de mbola la ny andro mijery horoscopy aloha hoe talata androany inona ny ahoana hoy ny poisson ahoana hoy ny vierge ahoana hoy ny bélier ahoana hoy ny taureau de mbola misy kristiana mamina vina ny fiainana amin'ny alalany zany ihany hoe satria poisson tsy mety ny varotra androany zay fanandrona ihany fanandrona vazaha tsotra zay mety fanandrona vazaha tsotra ka tsy ireny mihitsy akory no hibaiko ny fiainanao tsy zany tsy zavatra tahaka zany ny antony nanafahany Kristy anao de mahatonga anao eo ampelantananao ny fahombiazanao eo ampelantananao sy Jesoa zay no antony famonjena tsisy hevy ny famonjena nataon'i Jesoa raha ohatra ka mbola ampiankininao am'izay mety ho fihetsiky ny manodidina anao ny famonjenanao hoe za tafita amin'ny fiainana na tsy tafita amin'ny fiainana satria natondranina an'izao na natondranina an'izao tsia ny antony nanafahany mahafaty ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana de mba hanafaka anao am'izany fiankinan-doha isan-karazany rehetra zany miankina aminao sy Jesoa ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao zay ny mahampino ry havako malala
tsy satria raha any nanao tsy nety tamin'ny fiainako de tsy tafavoaka na satria za nanao nety be tamin'ny fiainako de tafavoaka tsy zay mihitsy ny kristianina tsy zay ny kristianina ny antony na hahafatesan'ny tompo to amin'ny azo fijaliana de tsotra ahatonga anao tompona ndraikitra amin'ny fiainanao enao zany miankina ny fiainanao mety misy manisy ratsy anao any mety misy makahala anao any mety misy mamandrika anao any mety misy fanahy ratsy maneningely mety misy sanatry ko ve araky ny mety fomba fisaina malagasy mpamosavy mety misy ve manao vorika dia tompo de efa nyteny Jesosy manazava fa raha ny zanaka ny mamonjy ny manafaka de tsisy akony dao zany rehetra zany tsy hoe akory tsy akory tsy manan-kery izy reny fa mety manan-kery ho an'izay rehetra tsy ao amin'ny tompo fa ao amin'ny tomponao de zao ny tompo efa nanazava efa nomeko anareo ny hery rehetra ahafahanao mandresy ny fahavalo dikan'izany eo ampelantanantsika ny fahombiazantsika tsy miankina amin'ny rakoto sy randrina ny manodidina anao mihitsy ny fahombiazanao fa maty antoka ianao raha kristianina kanefa ny ankininao amin'ny manodidina anao ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao ekena fa mety misy metraketraka misy manao zavatra tahaka zany fa izao rehefa tian'ny tompo ny ampahomby anao na inona de zao mahomby anao zay maty foana ny tompo raha ohatra ka resiny zany zavatra rehetrarehetra zany eo amin'ny fiainanao izy de satria zany ny tompo resin'ny mpamosavy de simba amin'ny fiainanao satria zany ny tompo resin'ny mpakahala de simba amin'ny fiainanao tsy zay mihitsy ny dikany hoe famonjena de zao niditra ao amin'ny fiainanao Andriamanitra niditra ao amin'ny fiainanao Jesosy ka miaro anao am'zany rehetrarehetrarehetra zany izy mety misy akony tokoa netraketraky ny mpangalatra sy ny tahaka zany ve motsy isy falatsika isan'andro zany fa tsy zany mihitsy ny maharava ny fiainanao tsy zany mihitsy ny tokony ho asimba tany mahatokana hoe very rava fananana tsy hoe rehefa rava fananana de amoy fo maty foany Jesosy raha izay ny fieritreretantsika azy rehefa koa malala fa zay mahatonga ny Paoly eto miteny mana hoe maty angenao tao amin'ny Kristy de ny tompo ny fanahinao ny fiainanao miara-miafina amin'Andriamanitra noho zany de eo ambany fiarovan'Andriamanitra ianao ny fahombiazanao ny fiainanao de miankina aminao sy Andriamanitra ny tompo ny mandahatra sy miaro anao ianao kosa mitondra zany eo amin'Andriamanitra ny hafa rehetra mety misy zavatsarotra fa zao zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa mahasoa otsika manao hoe ny olona eo ambany fiarovan'Andriamanitra dia ny olona zay efa nametraka ny fiainany teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy fa raha tokoa nefa rehavako malala miteny manao hoe miafina eto de tsy fiarovana ihany fa milaza zavatra koa hoe karazan-drazana tsy ambaratelo ny teny hoe crypto koa de matoka ny teny frantsay hoe décryptage dia ny fiainana ny hoe crypto koa dia milaza koa hoe fiainana miafinao amin'ny Kristy zany hoe tsy azo fatarina jaona miteny an'io ao amin'ny dindinika ny fanaovan'i Jesosy sy Nikodemosy dia hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy manao hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona dia Nikodemosy tsy nahazo an'le izy dia Jesosy nanazava manao hoe ny zay rehetra nateraky ny fanahy de fanahy ary dia azavainy tsara mihitsy amin'ny dindinika lava de lava nataony tamin'ny Nikodemosy ho indrindra izy ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary reny io ny fe nefa tsy fantatra izay aviny de na izay alehany de tahaka izany koa zay rehetra teraky ny fanahy zay rehetra teraky ny fanahy dia hoaron'ny tompo izy hoe tahaka ny rivotra mitsoka amin'izay tiny alehany nefa tsy fantatra hoe aiza izy zany hoe ny olona eo ambany fiarovan'Andriamanitra de zao olona manana fahafahana izy olona miafina ao amin'Andriamanitra ny fiainany olona tsy fantatra zao tontolo zao ny olona mantsy mieritreritra rehavako malala fa satria Satana fanahy de everin'ny olona fa mahafantatra zao rehetra zao tsy mahafantatra zao rehetra zao Satana tsy zany mihitsy mandainga izy fa tsy mahafantatra zao rehetra zao marina loatra fa fanahy izy fa Satana sady tsy manana ny fahafahana tsy mahafantatra ny zavatra rehetra tsy omniscient akory Satana tsy omniprésent koa izy tsy hoe amin'ny toerana rehetra akory izy mety misy Satana fanahy iny amin'ny rivotra misy Satana any États-Unis misy Satana any Frantsa misy Satana any Sénégal misy Satana manerana fa tsy zao tsy hoe Satana anankiray tonga de mamerana n'ity zao tontolo zao ty fa misy fanahy ratsy be de be io le tahaka ny tenin'ilay nametrahan'i Jesosy fanontaniana hoe firy nareo mantsy an'ilay de hoe legiony zay anarivony zany no zany dia be de be ny miaramilan'ny Satana
fa tsy hoe amin'ny toerana rehetra dia satana anankiray daholo mameno ty rehetra ty fa be dehibe fotsiny izy eny mirivotra zay ny teneniny Paoly no zany de zao tsy omniprésent akory ka hoe amin'ny toerana rehetra satana manapetra izy Andriamanitra no amin'ny toerana rehetra Andriamanitra tokana dia sady any Allemagne no any États-Unis no any Frantsa no any Espagne no eto Antananarivo no any Mahajanga no any Nosy-be de zao manenika rehetra zay Andriamanitra tokana izy fa manenika izay rehetra zay fa tsy manana an'izany fahafahana zany satana tsy manana fahafahana koa izy amantatra ny zavatra rehetra tsy manana ny fahefana rehetra ihany koa izy tsy manana zany ataontsika hoe omnipotence zany koa satana fa Andriamanitra irery ny manana an'izany no zany betsaka ny zava-miafina amin'ny satana ary efa nytenenin' Jesosy io betsaka ny zava-miafina amin'ny tsy fantany tsy voatery ho fantatry ilay ratsy daholo ny planin'Andriamanitra momba amin'ny fiainanao tsy fantany zany Andriamanitra ihany no mahafantatra ny planin'Andriamanitra momba amin'ny fiainanao hoe zao nitondrako an'ity olona ity zao nitondrako an'ity zanako ity ao amin'Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izany zao no antsoko momba an'ity zanako ity raha voateraka ilay zaza ohatra nateraka ny zanako ao de Andriamanitra mahafantatra ny antso hitondran'Andriamanitra azy raha voateraka ianao de efa misy antso homanin'Andriamanitra ao anao na ataovy raha hoe vady raha voateraka ianao na hoe tiano vady zaza ao anao homanin'Andriamanitra teny meloa zany raha ampinotsika de resy lahatra any amin'izany Genesis 2:2 fa satana tsy mahafantatra n'izany rehetra zany miafina aminy zany miafina amin'ny satana mihitsy ny hoe ianona no vadidranina ny amin'ny planin'Andriamanitra momba ny fiainantsika tsy fantatra satana zany ny planin'Andriamanitra momba ny zao tontolo zao tsy fantany zany ny fantany de zao ny manimba fotsiny ihany zay atsangana de ravany zay atsangan'Andriamanitra de ravany tsy fantany akory ny dikany ravany tsy voatery ho fantany daholo akory raha zay dia maty foana Kristy no zany rehefa koa malala ny tenin'ny Paoly eto zany manao hoe ny fiainanareo de miafina ao amin'Andriamanitra misy tsy ambaratelon'Andriamanitra sy tsika manokana momba ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitondrana antsika any ka hoy Jaona manao hoe hoy Jesosy zany resaka Jaona 3:7 manao hoe tahaka ny rivotra angenipino ery entin'Andriamanitra ary tsy voafehin'ilay ratsy mihitsy izy mety mamandrika azy ny mpakafanahany io de mieritreritra hoe lavo izy zany kay tsy lavo izy fa niarina indray mety mieritreritra ilay mpakafanahy lay ny ratsy manao hoe io izy fa resy kay nasa fandresenao azy indray iny mety mieritreritra ratsy mine io mifapotika ny fiainany kay tsy potika indray ny fiainany satria misy zava-miafina hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainany mpino dika zany rehefa koa mazala de zao sambatra ny olona manana an'Andriamanitra sambatra zay rehetra efa nametraka ny fiainany toeperatran'Andriamanitra fa tsy azony zao tontolo zao fatariny izy tsy azon'ilay ratsy fatariny izy rehefa fantatra ilay ratsy ny mombanao de ainy ny manimba anao feheziny ianao zany zay ny dikany teny hoe possédé zay ny dikany teny hoe fantatra fatorany devoly satria fantany daholo ny mombanao ny rehetrarehetra mombanao de eo ambany fifehezany zay mahatonga Paoly eto miteny ianao ange tsy eo ambany fifehezany tsy fantany akory ary ianao fa miafina ao amin'Andriamanitra no zany de manapetra tsy manan-kery aminao lay ratsy zay ny dikany hoe miafina ao amin'Andriamanitra tsy hoe arovan'Andriamanitra ihany fa no avinao ny fikasanao zany rehetrany dia ao amin'Andriamanitra ka tsy azon'lay rahatretraketrahana zany hoe tsy misy mihitsy zany planin'ny satana ka hoe amin'ny tapabolona zao nanao voaka an'io amin'ny rovolona zao nanao voaka an'io afaka 10 taona zao nanao voaka an'io tsy manana zany planiny zany ho anao mihitsy lay ratsy satria miafina amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ny manana planina momba anao hoe afaka 10 taona de zao nitondrako an'ity zanako ity afaka 10 taona de zao nanaovako azy afaka 70 taona de zao nanaovako azy arak'izany marina loatra fa misafidy kalalahana mandrakariva eny fa resahantsika izay ny fisinina antsena hoe libre arbitre misy ihany ny fahafahana maha-olombelona atsika fa izao tena misy koa ny planin'Andriamanitra kristianina sika mahafantatra fa misy ny antson'Andriamanitra misy ny fantaminan'Andriamanitra zany rehetra zany dia tsy fantatra saitana eo ampelantanan'Andriamanitra io ie mahatonga ny say ihany teny manao hoe ny ampitondrainy ny tompo azy hoe tsisy maharombaka izay eo ampelantanako satria miafina eo ampelantanan'Andriamanitra eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika satria tsika efa nanombo ny nofontsika tsika efa nametraka ny fiainantsika teo amin'i Jesosy
mampahay anao ary avako malaza zany teny zany marina ho tsika teo fa tsy hoe satria kory zao tontolo zao a mpanota de tsy eo ambany fiarovan'Andriamanitra isika na inona isika aloha eo ambany fiarovan'Andriamanitra zay ny tokony ho atsainao aza mametra-panontaniana hoe de le mpanompo sampireny ve zany de tsy mba rovan'Andriamanitra de le mpangalatra le tsy kristianina eny misy ny atao hoe famindram-pon'Andriamanitra fa misy koa ny fitahian'Andriamanitra raha mamaky tsara ny bokin'ny Deutéronomie ianao dia atakatra ny fahasamihafana ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra Jesosy efa nanazava an'io manao hoe ny Andriamanitra inge be famindram-po hoe mamposaka ny masoandrony na amin'ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de aposaka Andriamanitra daholo mahazo an'izany anjara zany daholo na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia mahazo masoandro mahazo rivotra velona sy ny tahaka zany satria ny Andriamanitra tsy ny fahafatesan'ny mpanota ny mahamaika azy fa ny fibebahany no zany dia zay ny famindram-pon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao ny famindram-pon'Andriamanitra na de mpanota azy izy fa ny mpino kosa tsy hoe ny famindram-pon'Andriamanitra ihany zay eo amintsika fa ny fitahian'Andriamanitra ihany koa ny fitahian'Andriamanitra tena natao manokana ho an'ny mpino zay io tenenin'ny Paoly hoe miafina ao amin'ny Kristy ao amintsika ny famindram-pon'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra isika fa mihoatra lavitra noho zay io bokin'ny Deutéronomie ho tahina ianao raha manao zao sitrapon'Andriamanitra izao ao amintsika ny fitahian'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra tsy hitraika mihitsy any amin'ny fiainan'izao tontolo zao ny famindram-pon'Andriamanitra mety misy ihany ona moa tsy isiko misy masoandro miposaka eo misy rivotro tsy hoe rivotra samihafa no ny foanao sy ny foan'ilay olona mpanota ao ambadika anao sanatria tsy voatery zany na amin'ilay olona tsy mpino eny manodidina antsika eny de izao rivotra ray ihany enanao masoandro ray ihany miposaka eo lalana ray ihany ny andanina fa izao ny fitahian'Andriamanitra kosa ao aminao velona ny mpanota satria eo ny famindram-pon'Andriamanitra fa mitombo sambatra isika satria eo ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra de avako malala mahatoky aza fa miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanao manana an'Andriamanitra mpiaro anao ianao ary manana Andriamanitra manana planina mitondra anao mitantana anao mivimbina anao mampandresy anao noho ny amin'i Jesosy ivavakisika tompo misaotra anao zay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao misaotra anao fa eo akilany mandrakariva ianao efa nanafatra anay fa miafina ao aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ny fiainanay dia manda fiarovana ao anay ianao vatolampy fiarovana ao anay batery fiarovana ao anay satria mpanomponao zay zanakao zay no ny amin'i Jesosy ary manana planina mandrakariva mahasambatra anay ianao tsy fantatra zao tontolo zao na ny fanirinay na ny fikasanay fa ianao Andriamanitra mahafantatra zay mahasoa anay de ampahirezo zay tompo atoky anao ampahirezo iteny tahaka ny mpanomponao amin'ny teny manao efa ombo miaraka amin'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana ary tsy zao itsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatika dia amin'izao herinandro mifarana izao dia mamindrafo aminay mamelany elokay tamin'izay rehetra tsy tanterakay namakivaky ny herinandro iny igadona ny herinandro vaovao rahampitso dia atao volom-baovao mandrakarivo zahay sasao amin'ny rano Jesosy Kristy zanakao ampahirezo ho zanaka mahatoky anao ary atao fitianao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra de mametraka ty herinandro vaovao migadona ty zay tompo eo ampelantananao amin'ny naharo Jesosy Kristy mpamonjy amen.